Aleloia faly miarabanao manokana ary avy malalo amin'ny tompo a tonga sondray am'izao fotoam-bavaka mahafinaritra ary mahatalanjona zao iarahantsika mifanatrika amin'le mpanjaka le andriamanitra lehibe. Eto voalohany indrindra dia mankasitraka ny tompo satria raha mbola velonay zasy ianao ary mbola manafafana manaraka ity fotoam-bavaka ity dia tsy noho hoe izay zavatra vitantsika na amin'ny maha-izaza-tsika fa noho nazy noho fahatsarany noho fitiavany noho ny famindrapony izay miavao isa-maraina noho fahatsarany izay miavao isa-maraina. Androany tena mendrika nankalazaina tokoa ny tompontsika satria raha tsy noho izy dia tsy eto amin'ity toerana ity tsika sy ianao. Mankasitraka anao manokana ihany koa izay manaraka an'ity fotoam-bavaka ity ary tena mihaja manokana amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny vady izay mamesehatra afaka mivelatra amin'ny asa fanompoana amin'ny alala amin'ny fanolorana an'ity fotoam-bavaka androany ity. Ety am-boalohany dia manasa anao raha malala aoka mba ho zarazarainao izao fotoam-bavaka izao. Azadino ireo namana ireo olom-patatra fianakaviana mpiara-miasa mpiara-mianatra rehetra izay manodidina anao. Azadino izy ireo aza vela hoe very fanany fa tahaka ny anao vonjen'Andriamanitra tahaka anao navahan'Andriamanitra dia aoka na fitiavana ho an'izy ireo ihany koa ianao amin'ity androany ity. Eto ihany koa dia manasa anao azadino manao commentaire ao ambany ao raha toa ka misy zavatra mahakasika anao. Azadino manao réaction ary azadino ihany koa tena hoe mifantoka amin'ity fotoana androany ity. Fotoana lahataka izao dia iarahantsika hideran'Andriamanitra iankohaka aminy iarahantsika hivavaka indrindrandrindra ary iarahantsika andray ny teny sy hafatra avy amin'Andriamanitra. Aoka tsy avelanao hoe handeha amin'ny tenanao irery ihany ianao fa aoka mihitsy fanahy masina no aka toerana ao am-ponao ahafahanao hatakatra ahafahanao hakamamy an'izao fanatrehan'Andriamanitra izao. Aza mety variana amin'ny distraction rehetra manoloana anao. Tadidio ity volana ity dia hoe vola mifahatokina ahafahanao matoky ahafahanao ho tonga fidèle amin'Andriamanitra dia mila ianao fifantohana mila ianao mahafantatra amin'ny teniny ka aoka ianao hifantoka manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mba ahafahan'Andriamanitra hanamboatra ny atmosfera manodidina anao ka ahafahanao handray ny anjaranao. Homany ihany koa ny fonao aty am-boalohany aty mba ho tany lonaka izay toerany ten'Andriamanitra ary ahafahanao hita vokatra ao amin'ny fiainanao amin'ny andavanandro. Mialohan'ny zavatra rehetra dia vakitsika ny ten'Andriamanitra anatin'ny Salamo toko 2:7. Vakitsika tahak'izao no anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa Jehovah no avo indrindra ka tokony hatahorana mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy. Amen. Tena lehibe tokoa ny tompontsika ary mpanjaka ambony tany rehetrarehetra izy. Iza moa ny tohanazy mavita manamboatra ny tany sy ny lanitra. Iza moa izay tohanazy tsy azo feheziny izao tontolo izao, izay tsy azo feheziny fotoana, tsy azo feheziny ny rivotra, tsy azo feheziny masoandro fa le mavita ny fahagagana rehetrarehetra. Iza moa le tahaka anazy le mpanjaka lehibe izay manana fahefana na any an-danitra na ety an-tany na any ambany tany na ny ranomasina na manodidina. Iza moa le mpanjaka lehibe tahaka anazy. Aoka ianao androany dia hiovitrovitra anatrehan'Andriamanitra. Aoka ianao androany anandratra anazy anatin'ity izy ity satria tena lehibe tokoa ny Andriamanitrantsika. Mavita mamafa ny ranomasy, mavita manangana indray, mavita manova tantaram-piainana, mavita mahefa ny zavatra rehetra. Andaontsika hiaran-kalaza anazy miaraka amin'ny fofy amin'ny fiompiana. Sabbath
Aleloia, inoko fa tena nifaly tokoa ianao tanatin'izany fiderana izany nanandratra an'Andriamanitra. Ankehitriny dia tohizantsika ny fanandratan'Andriamanitra amin'ny alalany teny sy vavaka. Andriamanitra dia lehibe loatra ary tsisy toan'azy. Vakitsika mihitsy ity ten'Andriamanitra anatin'ny Salamo 105 andimy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ity. Dia andao tena ankatohana izany teny izany ary tena hiroso lalina hatrany ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe niderany Jehova, miantsoa ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena rehetra ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, sainsainy ny fahagagana rehetra ataony. Atao voreharehan'ny nareo ny anarany masina. Aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova. Mitadiava an Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Tsarovy miasa mahagaga nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Amen. Arak'izany teny izany dia tena hoe lehibe Andriamanitra. Daontsika ankalaza anazy anatin'ity vavaka ity ary ny teny tena vao mainka mampirisika anahy dia milaza hoe aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova, aoka hifaly mihitsy ny fontsika satria rehefa mifanatrehan'Andriamanitra dia misy fahavokisam-pifaliana, misy foana ny zavatra tsara izay miposaka amin'ny fiainantsika, hitoronao vaovao dia hitoronao tsara indrindra ao amin'ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ka andao tena hifaly ny fontsika ary hisaotra an'Andriamanitra, hanandratra anazy any amin'ny avo indrindra. Ary eto ihany koa ndao asaina izy mba hiasa. Satria rehefa eo fanatrehan'Andriamanitra dia miova ny atmosfera, tsy tahaka ny taloha fiainantsika. Inona mety voageza ny fahavalo amin'ny fiainantsika dia rava. Inona mety zavatra mety mbola nitazoma ny fahavalo antsika dia rava izany. Afaka tsika amin'ity androany satria eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka ndao asaina ny tompo tena hiasa manokana amin'ny fiainantsika. Sy ianao mangetahitahy ianao, mangetahitahy ianao. Mba ho feno fanahy masina, mba hahafahanao ahita ny zavatra mbola tsy hita, mba hahafahanao hareny zavatra mbola tsy reny, mbola hahafahanao hatakatra zavatra mbola tsy tonga amin'ny fon'olombelona. Angatao fanahy masina hanambaranao izay sitrapony iray tanteraka androany eo amin'ny fiainanao. Asan-drato ary ny fifeoanao. Ray mbola mankasitraka anao izay satria Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra lehibe. Mankasitraka ny amin'ny tombosoa sy tombonandro vaovao nomena ho anay, mbola ahafahanay maketo amin'ny fanatrehanao. Eny tsy anay tsy saotra anao tombo satria malgré ny zavatra rehetra mety vitanay dia tsy nijery an'izany ianao. Hoe hitanay, tsy nijery an'izany ianao hanavao ny fahatsaranao amin'ny fiainanay. Fa nijery ianao hoe Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra be famindrapo, Andriamanitra be fitiavana ianao. Ka mbola nahareninao indray izay, na dia tafalatsaka tany an-davaka azy, na dia diso lalana azy, na dia tanatin'ny tsy fankatoavana azy dia mbola nitaritinao eto androany. Mankasitraka anao amin'izany tombosoa lehibe izany. Mbola ahafahany manantona ny seza fiandrianao amin'ny pasahiana. Dadandroany averiny aminao ny voninahitra rehetrarehetra ny amin'ny zava-bitanao rehetra tamin'ny fiainanay. Mankasitraka satria mahatsapa izay fa navahanao tanatin'ny maro ary nitaritinao eto androany. Mbola vonona hatsanganao indray, mbola vonona hiasanao amin'ny fomba hafakely, ny fomba fiasanao tsy tahaka ny taloha fa mihoatra hatrany. Mankasitraka ny amin'ny tombosoa mbola omenao anay ihany koa, mbola ahafahanay midera ary mankalaza ny anaranao amin'ity androany ity. Mankasitraka ny amin'ny fahafahana sady efa omenao mba ahafahana miankohaka aminao amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana. Eny midika zavatra lehibe ho anay tokoa ity fotoana androany ity satria fantatray fa rehefa miasa ianao dia tsisy asakana anao. Ary fantatray fa amin'ny fiteny izay rehetra mivoaka amin'ny vavanao dia tsy miverina aminao raha tsisy fiantraikany amin'ny fiainanay. Ka mankasitraka anao sahady izay ny amin'ny zavatra ho ataonao. Lehibe tokoa ianao Jehova, mahatalanjona tokoa ny asanao. Eny mankasitraka anao amin'ny zavatra ataonao ary amin'ny zavatra ho ataonao sady amin'ny fiainanay mandritra n'ity fotoam-bavaka androany ity. Eny raha maha-olombelona ihany koa dia tsy anaiky izay hoe handeha tena irery satria tsisy vitanay, tsy mahavita tena irery izay. Araka-ilay teninao izay mahakasika anay dia hoe raha miantsonao izay dia eo akaikinay ianao. Ozy ianao hoe antsoy dia ho valiko ianareo ary asehoko zava-lehibe sarim-patarina. Eny miantso anao izay androany, miantso ny fanahy masinao izay androany, hanatrika amin'ny fotoam-bavaka, hanatrika anay eto androany, hijoro anoloananay, hameno ny fiainanay, haka ny toerana atao anatinay. Aoka ho tamana atao anatinay ianao Jesosy, mba ahafahanay hi-expériencer zavatra hafa kely, mba ahafahanay hatakatra, mba ahafahanay hafatra rehetra izay ho ampita eto androany dia tena hoe ho takatray, ary ahafahanay malina ihany koa ny amin'ny ara-panahy, ny amin'ny fiainanay,
ary afana ihany koa nanahery anovany zavatra rehetra fiainanay fa ny masina miasanao amin'ity androany ity niza mangataka anao eto androany iza mangetaheta anao eto androany dia vokiso zay jesosy vokiso le fifaliana zay vokiso le fiadanana zay vokiso le fahafahana zay satria eto ianao dada miasainao meny anao ny sehatra malalaka manomboka voalohany ka hatramin'ny farany na mpanomponao hivavaka izany na mpanomponao anambarany fitahiana ho anay zany na mpanomponao zay tondra ny teny ho anay zany jesosy miasainao androany aoka ianao ny anatrika n'ity fotoam-bavaka ity tamiteraka fehezony ny atmosfera dada miasainao ka zay sitraponao ihany ny tanteraka eto androany ovay zay tokony hovaina ataovy zay tokony atao ny fiainanay fa omeny anao ny sehatra malalaka mankasitraka fanay masina satria ampianarinao zay akamamy an'ity fanatrehanao ity satria ampianarinao zay hoe androso lalina tokoa amin'ny fanatrehanao sotra dada amen Sosio tungetunyu zahai fununai derana mazuni twerana mapanzakanao anachikana tungasu fanai masino hamasino ni funa rasuni terana mapanzakana hanatikana ifanatriana fenuguni naija ifanatriana fenufagagana avimanacheanayana avimanacheanayata fatsirusinunizayata racheombani fanacheana avimanacheanayana avimanacheanayata Faramanasiketuyana Teofenuvunai trauzaka
dia mbola kafaliana lehibe ry ava-malalana mbola hiarabana antsika tsirairay avy amin'izao fotoana zao manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy indray izay manatrika an'ity fotoana ty misaotra ny tompo lehibe ihany koa satria mbola meny tombonandro no meny hery sy fahasalamana ahafahana manatanteraka ny fanompona azy amin'izao fotoana zao ary isaorana manokana ihany koa ny mpanompony izay manome sehatra trany ahafahana mivelatra ao anatin'izao fanompona an'Andriamanitra izao. Andaotsika hivavaka androany ary mialohan'izany nefa dia andaotsika hijery tenin'Andriamanitra indray ato amin'ny bokin'ny Lioka toko 5:20 manomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 2:20 izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary raha nody ny sainy dia hoy izy indrisy maro ny olona karamany raiko manakanina be dia be fa izaho kosa maty mosary eto hiainga aho dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanaka intsony fa atao tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy ary onena azy izy ka nihazakazaka dia namihina ny voziny sady nanoroka azy ary ilay zanany nanao taminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanaka ao intsony fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizy lahiny hoe alao faingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Mbola tohizantsika zany tenin'Andriamanitra zany ato amin'ny bokin'ny Salamo 2:30 ka hatramin'ny 2 izay mivaky toy izao ny teny sambatra ny olona izay voavelan'ny helony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isan'i Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Alleluia, zany ny tenin'Andriamanitra androany izay hoentintsika indray hiakohaka tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra manambara ato ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tantaran'ilay zanakadala fa rehefa tonga saina ty zanakadala anankiray ty rehefa liba tany amin'izay nalehany nanara-po fatrata tamin'ny fiainany zao tontolo zao dia natsapa izy hoe tsisy fahasambarana any fahoriana no any fijaliana no any ary natsapa izy hoe eo atrany eo amin'ny rainy ihany eo amin'ny dadany ihany no misy ny fahasambarana sy ny filaminana ka tapa-kevitra izy hiala amin'ny faharatsiany rehetra hiala amin'ny fahalotony rehetra ka nody tao amin'ny tranony rainy izy tamin'izay fotoana zay rehefa tapa-kevitra avatsika ihany koa androany andaosika tena hiakoka amin'Andriamanitra tena hitodika ary hiverina tanteraka tsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalany vavaka amin'izao fotoana zao asandrato ny vavaka ao ary fa voninahindray ianao indray Andriamanitra amin'ity androany ity makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manome voninahitra ary mbola mideranao indray androany misaotra noho ny fahasoavana lehibe izay mbola omenao misaotra ny amin'ny fitahinao ary ankehitriny izay tompo malala dia mitodika indray eto anatrehanao miakohaka indray eto anatrehanao zay amin'izao fotoana zao tompo mifony zay androany ny amin'ny fahadalana vitanay tsirairay avy mifony zay androany ny amin'ireo karazam-pahotana karazam-pahalotona zay nandrakotra ny fiainanay na inona mety fanapahan-kevitra no raitsinay ka nahatonga anay nisitaka tao aminao nahatonga anay nanalavitra anao dia ifonanay tanteraka zany amin'izao fotoana zao Jesosy mamindrafo amin'ny sambatan'olona ianao fa tapa-kevitra zay hitodika hiverina aminao indray satria tsapanay fa ao aminao ihany misy ny fiadanana ao aminao no misy ny fanafana sy fifaliana ao aminao no misy ny fahasambarana tompo ka raiso zay kehitriny aoka lairanao hanadio ary handrakotra anay tsirairay avy amin'izao fotoana zao tompo malalo fa mila fanafana zay mila fanadiovana zay androany divo ny fonay ny sainay ny fanahinay ny momba ny tenanay tsirairay avy Jesosy raha te ho afaka zay androany mila fanafana zay amin'izao fotoana zao tompo malalo vangio janteraka zay amin'ity androany ity tompo malala ary mety izy ianao handrakotra anay mety izy ianao hanadio ny momba anay tsirairay avy Jesosy avozy ihany koa ny tenanay ny sainanay ny momba anay tsirairay avy tompo mba mendrika ny hozanaka ao indray zay tompo malalo makasitraka anao zay raika manome voninahitra ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana ny zavavaka zany alleluia misaotra raiko amen.
Alleluia. De mbola ito ivavaka ihany tsika amin'izao fotoana izao a. Ary nefa ndao tsika izy tenin'Andriamanitra avy hatrany amin'izao fotoana izao indray ato amin'ny boky ny Zefania indray no jerivantsika toko fahatelo andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny faharoapolo izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Jehovah Andriamanitrao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy, hiravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiobiana izy, hangonika izay manana ny fotoam-pivavahana avy aminao ihany ireny, ary tambesara lasa izy, into hasiako amin'izany andro izany izay rehetra nampahory anao, hovonjeko ny mandringa ary hovoriko ny noroahana, eny hataoko fiderana sy ho anarana ireny izay efa nitondra henatra tany amin'ny tany rehetra. Amin'izany andro izany no hitondrako anareo hiditra, eny amin'izany andro izany no hanangonako ho anareo, ka hataoko ho anarana sy ho fiderana any amin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianareo, raha ampidiko avy amin'ny fahababoana ianareo, ka ho hitany masonareo izany hoy Jehova. Zany ny tenin'Andriamanitra androany. Andaosika tena ivavaka tsika androany satria nahoana efa nampodian'Andriamanitra tsika tamin'ny fotoana tsika ny fona tapa-kevitra tsika ny verina nitodika tanteraka tao anaty an'Andriamanitra dia efa nampodian'Andriamanitra ho ao an-tranontsika amin'izao fotoana zao ka ananatsika ny fahefana ao anatsika zany fahefana zany afaka handrava handrodana ireo rehetra zay tsy nambolen'Andriamanitra ao anatsika tsirairay avy ka ninina mety hery anana ny fahavalo zay mety mitondra fahampotehana mitondra ihany koa elanelana eo amintsika miaraka amin'Andriamanitra dia ho ravatsika sy ho potehitsika zany amin'izao fotoana zao asandrato ny vavaka ao androany makasitraka anao hatrany zay Jehovah Andriamanitra manome voninahitra ary mbola mideranao sa tsara indrindra anao tompo malala Jehovah Andriamanitra misaotra anao zay tompo malala satria nampody anay indray ianao namangy anay nitondra anay indray ianao ao an-tranonao Jehovah Andriamanitra ka ndreto zay tompo malala makasitranay amin'ny fonay rehetra ianao dia rainay amompanay tsirairay avy ianao tompo malala amin'izao fotoana izao Jesosy makasitraka ny amin'ny fahefana nomenao misaotra ny amin'ny hery izay nomenao tompo malala ka noho izany Jehovah Andriamanitra ninona ireo karazana asan-devoly ireo asan'ny maizina rehetra izay nahatonga anay nanalavitra anao nahatonga anay ihany koa nivoaka ivelany valanao tompo ravana sy poteny zany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ireo fanahy rehetra mitondra tsy fifatohana ny fanahy ny fitiavatena fialonana ny fanahy ny fiatsaram-bela tsy rehetra zay mety mbola mamatipatitra anay ireo fanahy ny fakalana rehetra zay mety mbola mifikitra ny anatinay ihany ravana sy poteny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tsy anapahefana tsy anakery amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'izao fotoana izao ary manonona androany fa miala ny sakana mirodana ny manda rehetra zay najoro ny fahavalo hatramin'izay ka hatramin'izao miala ireo karazana vato misakana rehetra izay rehetra mety nahatonga anay nanalavitra anao tompo dia miala zany sakana rehetra zany manambara amin'ity androany ity fa afaka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala ny karazana fatorana rehetra tapatapaka zany tapako amin'ilay rano Jesosy Kristy avy Nazareta Jehovah Andriamanitra aoka irosaka ny fanafana amin'ny sabatan'olona aoka hidina ny fanafana amin'izao fotoana zao Jesosy afao zay rehetra mila fanafana androany vonjeo zay rehetra mila famonjena amin'izao fotoana zao ny ara-panahy tsirairay avy tompo aoka ho avotanao afahanao ka reo fanahy rehetra eny amin'ny rivotra fanahy rehetra mitondra faneligelenana ny fanahy ny aretina ny fanahy ny fahafatesana rehetra may amin'ny anaran'i Jesosy Kristy torako amin'ny afo ny fanahy masina zany amin'izao fotoana zao levoniko amin'ny afo ny fanahy masina zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta makasitraka anao sahady araiky ny amin'ny fanafana lehibe zay ataonao ny amin'ny famonjena lehibe zay efa nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy tompo malalo makasitraka araiky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana zavavaka zany aleluia misaotra araiky amen. Midera si makalaza ni anaranao Jesosio midera si makalaza ni anaranao Jesosio Hallelujah Hallelujah
Hallelujah, 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 hallelujah. Midera simakalaza ni anarana, tesosio, tesosio. Midera simakalaza ni anarana, tesosio, tesosio. Hallelujah, 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 hallelujah. Hosanna, 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 Midera, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Midera. Midera simakalaza ni anarana, tesosio, tesosio. Midera simakalaza ni anarana, tesosio, tesosio. Hallelujah, 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 hallelujah. Hosanna, 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 Midera, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Midera. Midera simakalaza ni anarana, tesosio, tesosio. Midera simakalaza ni anarana, tesosio, tesosio. Hallelujah, 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 hallelujah. Hosanna, 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 Midera, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Midera.
Alleluia, tsara ny andriamantsika miarabantsika hatrany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy ary voninahitra dia ho an'Andriamanitra reriany ny afatsika mbola manompo anazy hatrany hatrany. Isaora tsy lehibe no meny asa ianao. Eny mety ny ara-nofitsika ny tsy fakahita fa mino fa ny ara-panahintsika androany dia ataon'Andriamanitra mifakahita hatrany hatrany. Isaorantsika lehibe Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Eny na dia mandalo zavatra sarotra aza amin'ny firenena ao anatin'izany hoe COVID-19 zany dia ny Andriamantsika dia Andriamanitra lehibe isaorantsika izy amin'ny zavatra rehetra. Amen. Isaorana hatrany mpanompon'Andriamanitra izay misana ministera ny SEI izay mamesehatra afana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia makasitraka indrindra tompoko. Tonga fotoana izay anatanterantsika fanatitra sy ny ampafolo-karena amin'izao fotoana izao. Fotoana fitahina, amen. Fotoana fitahina tokoa satria raha ohatra tsika senao mamaky ny tantaran'i Abraham. I Abraham rehefa nitenen'Andriamanitra izy any amin'ny Genesis 2:20 misy an'izany tantara zany. Tenen'Andriamanitra i Abraham hoe toy izy zanakao lahy tokana any amin'ny tany Moria, any amin'ny tendrombohitra izay olazaiko anao, atao fanatitra hodorana ho Isaka zany zanaka lahy tokany Abraham. Dia hitan'Andriamanitra ny fony Abraham fa tena natoky i Abraham noentiny zanany ary i Abraham tena tsy nanana fisalasalana, tsy nanana tahotra fa noentiny zanany. Ary teo amin'ny toerana izay nitondrany any Isaka atao fanatitra io teo ny nahitan'Andriamanitra ny fony Abraham izay tena hoe natoky tanteraka an'Andriamanitra. Ary teo Andriamanitra no nandefa teny fikasana ho an'i Abraham hoe amin'ny alalan'ny taranakao no hitahina amin'ny firenena rehetra ambony tany. Amen. Eto ventsika senao androany matoky an'Andriamanitra tsika. Rehefa miteny Andriamanitra mitondra fanatitra sy ampafolo-karena, matoky anazy amin'ny fotsika rehetra ventsika. Andeontsika maky ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Deutéronomia 4:1-5 ka hatramin'ny 5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ao ka ho amponao izao teny andidiko anao izao. Amen. Zany ten'Andriamanitra ry havana. Tiava ozy izy an Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Etsika senao androany. Nomen'Andriamanitra heritsika senao avory arena, tsy tamin'ny heritsika, tsy tamin'ny tanjakintsika izany. Fa ozy izy ny ten'Andriamanitra tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Ny fanomezana dia vokatra avy any anatin'ny fo. Heritsika senao androany hanome fanatitra ao an'Andriamanitra, hanome fahafolo-karena ao an'Andriamanitra. Tsy haiko koa izay mbola omenao ao anatin'izany. Fa aokantsika senao tena atoky an'Andriamanitra tanteraka ao anatin'izany. Matoky azy amin'ny fonao rehetra. Fa izy atateraka izay rehetrarehetra tokony ho antsika senao. Andeontsika mbola maky ten'Andriamanitra raindray Deutéronomia 4:2-2 toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia eo amin'ny tany izay hovidian'i Jehovah Andriamanitra
manatitrareo ampitoerana ny anara no hitondranareo izany rehetra andidiko anareo dia ny fanatitra hodorana sy ny fanatitrareo alatradra sy ny fahafolokarenanareo sy ny fanatitra sandatra ny tananareo ary izay zavatra rehetra ataonareo voady amin'ny Jehova. Amen. Zany ten'Andriamanitra ry havana araka ny teny vakitsika teo atao amin'ny Deutéronomia 9:9 teo hoe aoka amponareo ozy izy izao teny andidiko anareo izao dia eto amin'ny toerana ozy izy zay ampitoeran'Andriamanitra etsika senao no safidian'Andriamanitra nompo anazy ao anatiny ty ministera ny SEIT etsika manatitra ny fahafolokarena etsika manatitra ny fanatitra etsika manatitra mety hoe manao voady anao manao sakrifisy tsy fantatro ho an'Andriamanitra zany fa eto Andriamanitra nitahantsika senao andefa ny teny fikasana izy ho amintsika senao raha mino an'izany tsika senao eto androany dia hita ny voninahitra Andriamanitra faoka ny fotsika atoka ao anaty izany fanatitra sy ampahafolokarena izany amaky ten'Andriamanitra indray tsika senao mbola tohizantsika hatrany ten'Andriamanitra Malakia 3:10 vako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy entinareo ny fahafolokarena rehetra amin'ny trano fireketako mba sikanina ao an-tranoko ary izao toetra amin'izany hoy Jehovah tompo maro raha tsy hovako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Amen. Zany ten'Andriamanitra ry havana Andriamantsika dia Andriamanitra matoky izy eto izy dia mandidy atsika ho eto ny fahafolokarena hozy izy fa izy mihitsiny ny teny hoe izao toetra amin'izany izy Andriamanitra matoky ny Andriamantsika anatanteraka ny ten'Andriamanitra tsika senao eto androany matokisy ianao fa ilay Andriamanitra zay tsy miova omaly anio ary mandrakizay mahita ny ao anatiny fotsika senao fa ataotsika ny fo rehetra ny fanatitra sy ampahafolokarena eto androany tohizantsika ny ten'Andriamanitra farany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy Filipiana 4:7 ty dia anjarantsika senao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ozy izy ny ten'Andriamanitra amiko sy aminao eto androany fa Andriamanitra atanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Andriamanitra atanteraka izay rehetra tokony ho antsika senao araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Jesosy Kristy ozy izy fantatsika tsara hoe ohatrany ahoana zany harena feno voninahitra Andriamanitra zany tsara indrindra ny efa nomanina Andriamanitra ho antsika senao raha etsika senao androany ndotsika senao anolotra ny fotsika anolotra ny tenatsika ny momba atsika rehetra ho an'Andriamanitra voalohany indrindra dia ozy izy ny ten'Andriamanitra ihany koa hoe raha anatitra fanatitra ao izy izy nareo ka eo matsiaro fa mbola manana ady amin'ny rahalainao dia apetrao aloha fanatitra ao dia andana mihavana aminy zay voatery fanatitra ao zany ten'Andriamanitra any amin'ny Matthieu 5:5 andotsika senao amin'izao fotoana izao anolotra ny tenatsika ifonatsika ary anatitra zany fanatitra zany anatitra zany fahafolokarena zany anatitra mety manao voady ihany koa ianao tsy fantatro ho an'Andriamanitra teritsika fotsika rehetra zany tahaka nataony Abrahama natery ny Isaka tena tamin'ny fahatokisana zany nataon'Andriamanitra dia tena nitahian'Andriamanitra mahery vaika i Abrahama dia tena ho tahian'Andriamanitra mahery vaika tsika senao anaty zany fanatitra zany dia asandrato ny fanatitra tsika asandrato ny feo atsika miresamy ilay dadatsika amin'izao fotoana izao ndao ary vavakintsika ray amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy misaotranao zay Andriamanitra ary midera mame voninahitra ny anaranao tombontsoa lehibe nomenao Andriamanitra raha mbola afaka manatitra fanatitra sy ampahafolokarena sy voady eto anatrehanao zay Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra mendrika ianao ary mendrika anao zany fanatitra sy ampahafolokarena zany Andriamanitra eny mety hoe tsy ilainao zany Andriamanitra fa ampandrosoana ny fanjakana ampandrosoana ny asa fanompoana dia minao fa ho akasitranao fon'ny olona rehetra izay manatanteraka an'izany eto androany tahaka ny ianao nakasitraka ny fanatitra izay nataony Abrahama tena hoe hitanao fony Abrahama izay natoky tanteraka anao Andriamanitra dia ho hitanao koa fony tsiraray avy dada izay matoky anao eto androany fa alohany anateranay an'izany fanatitra zany Andriamanitra dia atolotray ny tenanay araka ny tenao fa atolory ny tenanareo fanatitra velona dia atolotray ny tenanay Andriamanitra ho fanatitra velona masina akasitranao ho voninahitry ny anaranao rery any ty fonay Andriamanitra ty ny sainay ty ny vatanay ny mombanay rehetra atolotray anao zany ho
voninahitry ny anaranao rery mba tena hoakasitranao dada ary amin'izao fotoana izao Andriamanitra araky ny teninao fa raha tsy mihavana izay namanay na mihavana aminao Andriamanitra dia tsy afaka ny hitanao izay ao anaty fanatitra ary ny teninao mihitsy milaza fa apetrao fanatitra ao dia andana mihavana aloha izay vao atero ka amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia fona aminao izay raha misy olona mety hoe mitezitra noho ny aminay raha misy olona mety hoe nanafitohana anay raha misy olona mety hoe tsy faly noho ny aminay Andriamanitra dia mifona aminao izay Andriamanitra mangataka famindrapo mangataka famelana avy aminao izay Andriamanitra ary mifona aminao izay Andriamanitra raha teo anatrehanao izay nanao zavatra tsy araka ny sitraponao dia mifona aminao izay Andriamanitra androany dada raisao fanatitra izao hoakasitranao hoemboka mampofona tahaka fanatitra izay nataony i Abrahama tena nakasitranao zany Andriamanitra dia ho hitanao fony tsirairay eto androany ka ianao androtsaka amin'ny fitahiana manana ampiampy ho an'ny tsirairay avy ary ianao atanteraka izay rehetrarehetra tokony ho anay araky ny hareny voninahitra ao aminao ao amin'i Jesosy Kristy mino izay Andriamanitra dia aterinay izao fanatitra zao mba tena ho fitahiana ho anay tsirairay avy tokoa zao araky ny teny fikasanao Andriamanitra fa ho tahina izay raha mivoaka dia ho tahina izay raha miditra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary aterinay izao fanatitra zao raiso zao Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao rery any amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy nanaovana izao fanatitra izao amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany misaotra indrindra raha eo alleluia amen amen tsara ny Andriamantsika araky ny zava-misy dia tehirizo tsara ny fanatitra antsika asianao fa amin'ny fotoana mety mametoromarika amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia ho tanterahantsika izany ho voninahitra Andriamanitra rery any leo tsika amin'izao fotoana izao hiditra amin'ny fandarana manaraka leo tsika hifantoka tsara satria ny Andriamantsika dia Andriamanitra masina Andriamanitra velona mpanjaka amin'ny mpanjaka izy andao ary tompoko Halleluja Tsipianao tompo Ny famindramponao tsy miato Ny fiainako manontolo eo an-tanànao Raha vao mifomaraina koa mandrapatoriko dia hiraiko Miatsarany tompo Halleluja Natoky anao nandritry ny fiainako Nasehonao fa tena tsara anao Isaky ny fofonako dia ho iraiko Miatsarany tompo Tiako mifeonao Mitondranao anamaky ny afo Sy miazy pito Tsy misy akaiky anao Fantatro fatakaniray Takany sakasy Iainako Miatsarany tompo Hey Toky anao nandritry ny fiainako
fantako ny atsarany tompo. Piandi tsara si maheri be manan'Andriamanitra mahery awe tsy mandao aina aiza naiza ya mahonjy amin'ny olana rehetra izy tsy manarina amin'ny ato sarotreya tanana natao misinotsino mampiterarena sy mireare matoky ny tompo la tsy miangatre Halleluja. Iterany tompo ndray sika androany. Halleluja. Afaka manandratra ny tananao ve ianao androany? Manandratra an'ilay Andriamanitra masintsika. Iantso an'ilay Andriamanitra masintsika ho tonga eto indray androany. Halleluja. Manandratra anao izay tompo. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra manao fahagagana ianao. Dia rainy eto ianao Andriamanitra. Halleluja. Holy are you, Lord. All creation call you God. Worthy is your name.
tonga soeto ianao tena tianao Andriamanitra miondrika eto anatrehana zay Andriamanitra manao fahagagana Andriamanitra tsy miova Andriamanitra miasa Andriamanitra lehibe Andriamanitra masina ora shiniriana Lord we bow and worship you And now we love you, Almighty, and you are my dark side. Is it last I now design what all now? Timbamanda utimiu, fama tuka chami fareni, anjamani chami tokana, amen. Me tokana, yeah. Matuklotis. Matuklotiana utendawai, tresoso. Matuklota tendis vainatina. Por fuina wisantam ni fiainaku, katsapaku ankeiji. Matuklotiana utendawai, oh yeah. Matuklotiana utendawai, tresoso. Matuklotiana tendis vainatina. Por fuina wisantam ni fiainaku, katsapaku ankeiji. Matuklotiana utendawai. Zami tu bo, ma tu gloria te dis fai na
akory mankehitriny laza hoe zay natomboka ao tsy maintsy vitanao hatrafarany zay natomboka ao tsy maintsy vitanao katsapako ankehitriny fa miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tena koa ary tena miarabanao tonga soa ao anatin'izao live izao. Tena mino aho fa Andriamanitra mihitsy nampahitanao an'io live io ary mino koa fa asoanao ny fotoana izay iarahantsika eto androany. Voalohany indrindra tokoa tena te hisaotra an'Andriamanitra manokana ary makasitraka anazy mihitsiny amin'ny tombosoa omeny anahy ahafahako mizara ny teniny aminao androany ary mino koa zany teny zany hitondra soa amin'ny fiainanao hitondra fiovana amin'ny fiainanao ihany koa ary mbola misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra Dr Rina zay mbola mamesehatra indray androany afaka mitarika antsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao. Mino toko fa vonina ianao androany andre tenin'Andriamanitra ary raha vaovao ianao manaraka an'izao live zao ny fiangonana SCI aty Maurice misy koa ny amin'ny Madagasikara dia ity volana ity dia volana natokana ny lohateny nomen'Andriamanitra ho antsika ho an'ity volana ity dia hoe volana fatokiny. Dia izay indrindra androany no hozarainantsika fa alohan'izany andeo tsika sianao hisaotra an'Andriamanitra amin'ny tombosoa nomeny antsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao andeo tsika sianao hangataka amin'ny fanahy masina hiasa amin'ny alalako tena hoe hitondra tena avy aminazy mihitsiny tsy tenako mihitsiny tsy zavatra avy amiko mihitsiny ho lazaiko eto fa tena tena avy amin'Andriamanitra mba hitondra fiovana amin'ny fiainantsika sy ianao tena tenako mihitsy hoe fiainantsika sy ianao satria raha vao ampiasain'Andriamanitra aho dia za koa mandray fa tsy ianao irery dia andikotsika hivavaka tena hoe hiasa tanteraka fanahy masina ary ny tena hitondra fiovana amin'ny fiainantsika izao teny izay omeny antsika anio izao. Andao aritsika hivavaka. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada tena misaotra anao midera ny anaranao masina mankalaza anao zahay dada amin'ny izao fotoana izao tena fotoana lehibe zay omenao anay dada satria fantatray ary tsapanay fa maro ny olona tompo dia tena misy any amin'ny hopitaly misy olona marary misy olona mizavatra manjoan'izy ireny fa nefa izay no fidinao anaraka an'izao live izao satria manana teny ho anay manokana ianao zany dada dia tsy vitanay tsy misaotra anao satria noho ny famindraponao dia mbola mijoro izay eto androany noho ny famindraponao mbola velony soamantsara izay androany tsy hainay tsy misaotra anao noho ny amin'izany rehetrarehetra zany dada tena ray tsara ianao sady mpanao tsara ihany koa ary ity fotoana anio ity dada dia apetraka ifenao ampelantananao atolotra ianao mba tena ianao mihitsy no manjaka eto mangataka aminao dada mba ianao mihitsy no mametraka ny teninao ambavaka io ary zany teninao zany hitondra fiainana fiovana amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy zay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao dada makasitraka sady anao zay satria mino zay fa ny fanahinao masina efa maka contrôle tanteraka fanahinao masina efa hiasa hikasika ny olona hanasitrana ny olona hanafaka ny olona ameo solution an'ny olona ary sy zavatra maro rehetra zay etaeta ao anatin'ny olona tsirairay avy androany zay manaraka an'izao live zao tena tsy hisy diso anjara ao anatin'izany satria ianao ilay Andriamanitra magagy ianao ilay Andriamanitra mahery ianao koa ilay alpha ilay omega ianao ilay Andriamanitra mahita ny zavadrehetra malala ny zavadrehetra omnipotent omniprésent omniscient ianao ainao zavadrehetra ainao koa ny momba ny olona tsirairay avy manaraka an'izao fotoam-bavaka izao ary mino aho dada tsy hisy diso anjara androany samy azo ny anjarany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mankasitraka anao zay misaotra sady anao zay no fitiavanao anay tsirairay avy dia rainay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen amen halleluja araka ny tenako atsika tamin'ny voalohany